Voilà l'ambulance. Amène Mamie Ravatomang. L'ambulance de Premium Care Clinic nous rappelle que Mamie Ravatomang qui justement été par rapport à un pépin de santé. Pour l'arrivée aussi de Maître Kouchalobin qui est avocat dans cette affaire. L'arrivée de Mamie Ravatomang. Donc Mamie Ravatomang qui fait son arrivée maintenant avec ce ban docteur, ban avocat, nous trouvons qu'il descend de l'ambulance, il y a une grosse escorte de policiers, SSU, trafic, bon, côté de la FCC, donc Mamie Ravatomang qui arrive ici sous forte escorte policière. Nanomboka tamin'ny valora maraina dia efa niantrana teny amin'ny zaridaina n'Ambohijatovo sy ny nanoloana ny parvy Analakely ny mpitandro ny filaminana androany. Tsy nahazo nametrahana fiara mihitsy azy androany maraina ny teo amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara nanoloana ny zaridaina n'Ambohijatovo. Tamin'ny 10 ora maraina kosa no nigadona teny Analakely i Doris Rakoto Samuel, vadiny Mairilanty Manandafy sy ireo mpiara-dia aminy. No mafisiny tamin'izany fa fitakiana ny zony vahoaka ampiasa malalaka ny kianja 13 hoy izy no nataony androany. Zay ny angatahako androany, nitaky any famerenany ny asan'ny kianja 13 aneo faneho-kevitra malalaka ny malagasy. Nisy fangatahana fahazon-dalana satria rahantsika malala ny zava-misy eto amin'ny firenena, atsika ny 13 atsika Madagasikara. Ny roso avy hatrany niditra n'Analakely i Doris Rakoto Samuel sy ireo mpanaraka azy avy eo. Niodina teo amin'ny zaridaina izy ireo niaraka tamin'ny vely-aponga ary nitoy teo anoloany parvy Analakely izay efa nisy ireo mpitandro ny filaminana. Avy hatrany dia ny lehibe ny CIRGN Analamanga no nitsena azy ireo ary nisy ny fifamalina voalohany teo amin'ny rotota rehefa nosakanana tsy hiditra nanoloana ny parvy i Doris Rakoto Samuel sy ireo mpiara-dia aminy. Nanizingizina hatrany i Doris Rakoto Samuel fa misokatra ho an'ny vahoaka malagasy anehoana hevitra ny kianja ny 13 nahazo lalana venareo Manolo-pirenena mananjo ay tompoko dia tonga eto amin'ity toerany ity manana ny hasiny toerany 13 Mai tsy tonga iady aminareo gendarme mananja anareo olombelona ianareo anatin'ny vahoaka ianareo mangataka aminareo hiaraka aminay hiaro anay satria zoantsika no edivana tsy ekena ny fanampenam-bava tsy ekena ny fanaovana didy jadona koa tonga eto anao fanambarana etona fa misokatra ho an'ny vahoaka malagasy ny kianja ny 13 Mai anehoana hevitra. Marina fa zoanao zany fa tokony araky ny lalàna tokony mahazo alalana aloha ka nangataka lalana venao tsy nangataka lalana mangataka aminao zany paritaka ianareo satria tsy nahazo alalana ianareo zay ny lalàna satria anao miteny hoe zo ao anatin'ny zo zay ao anatin'ny droit zay madame dia mangataka aminao zany tondra ny olona anao paritaka tsy miditra eto amin'ny 13 Mai ianareo miditra eto amin'ny 13 Mai tompoko mangataka anao izahay tsy mandegelona anareo izahay tsy andeha hamaky trano izahay paritaka tsy andeha hanao inona izahay manambara aminareo paritaka ianareo ianareo tompoko zay hiaro ny voziny hiaro anay vahoaka anatin'ny vahoaka nareo anatin'ny vahoaka nareo mengavy anao zay madama satria fa aza mangofotra ianao satria tsy mangofotra fa soagno zany. Rehefa tsy nentiny hemitra i Doris Rakoto Samuel sy ireo mpiara-dia aminy nanambana ny isambotra ireo mpitandro ny filaminana. Paritaka ianao madama zavela maneho hevitra kalalana ny olona fa mbola tsy ala ianao resaka ke arrestation mahazo anao rehefa avy eo ao teny zay arrestation mahazo anao rehefa avy eo mbola tsy ala ianao arrestation ny erina aminao arrestation mahazo anao rehefa avy eo zavatra ediva mbola tsy ala eto ho anareo ho any taranantsika hoantsika menakavy arrestation mahazo anao mbola tsy ala ianao. Niala nanoloana ny parvy ihany i Doris Rakoto Samuel sy ny mpiara-dia aminy taorian'izay saingy nanoho ny fiodinana nanodidina ny zaridaina nanoho ny fitakiana izay fahalalahana maneho hevitra izay teo noraikitra ny fisamborana.
Lasan'ireo mpitandro ny filaminana ny mpitarika ny vovonana Gasileo nambinina Rahery Mampianina saingy tsy nosamborina kosa i Doris Rakoto Samuel. Tsy hijanona amin'ny fitakiana ny tenako ary tsy hanaiko handevozina hoy i Doris Rakoto Samuel taoriany ny fisamborana natao. Tsy nekena ny faneho-kevitra izay nitanterahana teo amin'ny 13 Mai tafiditra teo ny tenako navita nametraka ny sainam-pirenena izay nentiko iny marika fa ny malagasy io ary nandatsatra teo ny razambe atsika ho fahafahana miteny, fahafahana maneho hevitra mpilaminana. Izay no takiako ary tsy hijanona atsika io aza amdevozina ny malagasy. Efa fahafahana miteny sisa mba hangatanay aminareo, fahafahanay miteny, hahafahanay maneho hevitra. Aza tereny zahay, avelao zahay hiteny, omeo anay ny kianja ny 13 Mai, hahafahanay maneho an'izay, halahelonay. Ny antso ireo mpitandro filaminana iainy ny feon'ny fieritreretany ihany koa i Doris Rakoto Samuel. Miantso fieritreretanareo mpitandro filaminana ny tenako. Olombelonareo, avy amin'ny vahoaka ianareo ary iverina amin'ny vahoaka. Anisan'ny lasibatra ihany koa ianareo amin'izao zava-misy izao. Aza manompo vondron'olona, eno feo amin'ny fieritreretanareo. No tanana eny amin'ny zandarmariam-pirenena moa iny nambinina Rahery Mampianina hatramin'ny hariva teo.